La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Isokatra rahampitso ny fifamoivozana ny RN44 ary ny alakamisy ho avy izao ny RN3 avotana ny volovary simban'ny rano ary isy vedety rapide hamonjy ireo olona mbola tavela anaty rano. Ireo ny tapaka taoriana ny fandalovan'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo ministra telo nanotrina azy tany aloatra. Hosoloana ireo fantsona simba eto Antananarivo araky ny tetika asan'ny JIRAMA. Isin'ny fiara-miasa matotra iarahana amin'ny ministera fanajarian-dany ny toeram-pirenena ary ny asa vavety sy ny JIRAMA amin'ny fanatanterahana ny asa. Nanomboka androany ny fanoloana ireo permis biometrika osika izay nivoaka tamin'ny taona 2024. Efa misy ny lamina sy ny tetiandro napetraka araky ny nody izay nivoaka ny 2 janoary lasa teo. Isan'ny angatahana amin'izany lettre d'engagement isorohana ny osika. Isorotsakora ny eto avoatany ny alatsinainy hatramin'ny alakamisy ho avy izao ny hariva sy ny alina. Iamaina kosa ny andro manomboka ny zoma ho avy izao hoy ny sambana mpamantatry ny toetry ny andro. Maresaka iraisam-pirenena any Chine tafakatra 20 ireo namony aina ary maheriny 704 ireo olona ahitana ny trangana retina coronavirus hatramin'izao. Ampody ireo teratany frantsay any Chine ny fitondram-panjakana frantsay amin'ny ity herinandro ity. Radiozinindreo arahanao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao isokatra rahampitso ny fifamoivozana ny RN44 ary amin'ny alakamisy ho avy izao ny RN3 avotana ny volovary simban'ny rano ary isy vedety rapide amonjena ireo olona tavela anaty rano. Ireo ny tapaka taoriana ny fandalovan'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo ministra telo nanotrina azy tany aloatra. Kaitao Andriatsilava. Nanao sidina nijery ny fahavoazana sy ny atrika ny dinikasa itadiavana vahaolana maika amana ny olana vokatry ny ranobe tany aloatra ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo ministra telo mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Teboka maro no nisongadina nandritra ny dinikasa izay notarin'ny Premier ministre tany an-toerana. Isan'izany ny lalam-pirenena fa 470 izay hosokafana rahampitso, ny RN3 izay hosokafana ny alakamisy ho avy izao. Ankoatr'izay, avotana ny volovary simban'ny rano ary isy vedety rapide amonjena ny olona mbola tavela any anaty rano. Fantatsika fa zavatra anankiray lehibe izay tsy maintsy hojerentsika vahaolana dia ny fandrafantsika ny lalam-pirenena fa 470. Tapaka antsika teto miarana tamin'ny ministre toeran'andraikitra Q fa rahampitso maraina dia misokatra ny lalana RN44. Faharoa dia fijerena Q ny RN3 izay manodidina fantatsika ny lakany laotra zany. Ny fanapakevitra teto dia amin'ny alakamisy maraina dia isokotra tanteraka koa ny RN3 zany mba ahafahan'ny rehetrarehetra mba hiverina amin'ny fiainana andavanandro. Ireo nasa maika tsy maintsy atao ary aorian'izay vao apetraka ny lamina sy ny fanarenana ahafana mametraka fotodrafitrasa maharitra manoloana ny tranga tahaka izao. Efa miseho eto Madagasikara avokoa ny fiantraikan'ny fiovaovany toetry ny andro vokatry ny ataon'ny zanak'olombelona mahazo vana ny toetry ny andro mahery vaika raha ny fanazavana azo. Michel Aranarjo. Azo iainana mihoatra ny planeta hafa ny tany noho ny fananany ny atmosfera na ny sosina gaza manodidina azy, sosina izay miazona ny hafanana azo avy amin'ny masoandro. Noho ny fandrosoan'ny fiainan'ny olombelona nefa dia miazona izay hafanan'ny tany izay ny olombelona ka antony mampitombo ny hafanan'ny tany manerana n'izao tontolo izao. Isan'izany i Madagasikara. Efa miseho eto Madagasikara avokoa ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro vokatry ny ataon'ny olombelona. Mahazo vahana eto amintsika ny toetr'andro mahery vaika raha ny fanazavana. Ny amin'ny maripana hitantsika amin'ny ankapobeny, mara amin'ny ankapobeny zay fa ny tena hitantsika taratra azy rehefa tonga ny ririnina. Ny maripana ambany indrindra lasa miakatra. Zany hoe tsy dia mahatsapa ririnina intsony tsika na mahatsapa aritsika dia somary mahatsapa hoe somary fohy ny ririnina.
dia ny zava-maniry ny tena mahatsapa be an'izay fa tsika mahalombela aloha mahita fotsiny miovaova araka ny taona ihany io nefa fa ny tranga mahery vaika tahaka ny hoe rivodoza mebetsaka ny rivodoza mahery vaika fa ny rotsakorana hitantsika fa misy rotsakorana lasa mefoy ny vanim-potoana rotsakorana ary orona tokony hilatsaka ao anatin'ny ataontsika hoe ray volana ohatra milatsaka ao anatin'ny herinandro monja dia mahery vaika betsany ny fitrangany fa dia tsy mandeha mitovy ihany ary ny habetsany fa ny fomba fitrangany lasa somary mikorotana dia izay ny ahitantsika hoe lasa mahery mitombo zany ny tranga mahery vaika fandraika amina rotsakorana ary raha misy ataontsika hoe fotoana elaela tsy avy ny orana dia ny anatsimo ny tena mahita an'izany vao mainka lava kokoa le fotoana mahitany zany dia tena miatraika any amin'ny hoe ahitany kokoa le izy hoe miatraika amin'ny olombelona misy. Raha ny antontanisa tao anatin'ny 10 taona izay nitombo 2°C ny hafanana teto Madagasikara, ny taona 1992 sy ny taona 1992 no nahitana hafanana betsaka indrindra teto amintsika. Isan'ny antony voalohany mampiombo ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fanapahana ny ala. Ankoatra ny famboleka-hazo izay vahaolana lavitrezaka, misy ihany koa ireo fihetsika madinika ahafahana mampiena ny fiantraikan'izany. Misy fandraisana amin'ny fitrandratsika ny ala mihitsy satria ny anatsimo efa noho ny toetany any mihitsy aloha efa maina any fa mbola hampiny le fiovan'ny toetrandro dia vao mainka mahery zany le haitany izay efa misy any atsimo. Izy ny vahaolana azosika atao dia io ihany hoe ny azosika atao rery aloha amin'izao dia mamboly hazo satria ny hazo miazona an'ireny entona mangejana fanantanana hoe gaz à effet de serre ireny dia ny fandorantsika an'ireny zany tena zava-pady tokony tsy atao mihitsy satria mampiakatra be ny hafanana izay iainantsika eto Antananarivo fotsiny ohatra na eto Madagasikara fa ny azosika atao haingana ny miezaka aloha manena ny fandotontsika amin'ny fiara amin'ny fiainana andavanandro amin'ny orinasa isan-karazany dia ireny aloha zany zao ny azo atao hoe zao dia zao hoe ahitantsika mivantana ny fiantraikany hoe ahoana fivantana fiantraikany amin'ny hatsaran'ny rivotra iainantsika. Efa tsy azo itovizana eto Madagasikara intsony ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ohatra fa ingoroisan-jato ny tahan'ny gaz à effet de serre avoakan'i Madagasikara. Ambany dia ambany raha ampitaina amin'ireo firenena lehibe izay mitana ny laharana roa voalohany, Chine izay mamoaka gaz à effet de serre 20 isan-jato ary États-Unis 17 isan-jato. Raha ny antontanisa vokatry ny fihetsiky ny olombelona miakatra ohatra faingo 2°C isaky ny 10 taona ny maripana amin'ny antonony maneran-tany. Izany hoe ioatra ny ray faingo 10°C ny hafanan'ny tany eo anelanelany 32 sy 2.52 raha tsy misy ny ezaka ataon'ny olombelona. Maro no nandiso ny fanambarana izay nataon'ny ministerany tany sy ny fitsinjaram-pahefana mahakasika ny territon sy ny fanangonam-bola na fanangonana fanampiana ataon'ny olon-tsotra na fikambanana na vondron'olona samihafa. Nanamafy izany mpitondra tenin'ny gouvernement tamin'ity androany ity fanadina. Tao aorian'ny fanambarana izay nataon'ny ministerany tany sy ny fitsinjaram-pahefana mikasika ny hoe tsy azo atao manerana ny tanim-pirenena malagasy ny teleton na ny fanangonam-bola na fanangonana fanampiana ataon'ny olon-tsotra na fikambanana na vondrona samihafa. Nanamafy sy nitondra fanampanazavana ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta Ramatoa Minisitra Lalatiana Andria Tongarivo anio. Efa misy ireo lamina napetraka ho fandrindrana manokana ireo fanampiana voaray. Mila fanampiana ny fitondram-panjakana fa kosa mazava zany ny zavatra anambara ny fanambarana farany izay nataon'ny ministerany atitany dia hoe ny BNGRC na ny Birao Nasionaly misahana ny fitantanana ny tandinin-doza sy ny loza no mandamina sy ataontsika hoe mampivondrona zany an'izay fanampiana izay. Noho izany tsy azo atao ny fanaovana fanangonam-bola. Ilay fanangonam-bola zany na ny teleton no tsy azo atao manerana ny faritanin'ny Madagasikara. Zany hoe tsy mety zany le hoe izay fikambanana variana izay olon-tsotra ohatran'izao dia mikarakara fanangonam-bola tongava daholo ianareo manome vola aty aminay fa hoentinay any amin'ny trabony. Iny zany ny tsy azo atao. Fa ianao kosa na fikambanana ianao na olon-tsotra na ataontsika hoe fianakaviam-be raisam-pirenena dia mahazo manome fanampiana tsy ferana mihitsy na aterinao mivantana ny fanampianao any amin'ireo trabona ireo na aterinao any amin'ny BNGRC. Araka izany, diso ireo filazana fa tsy mila fanampiana ny gouvernemanta. Efa mandray ny andraiky ny tanteraka ny fanjakana amin'ny fisahanana ny tandinin-doza sy ny loza, ny fanarenana ary ny fandrindrana ny fanampiana rehetra.
Lafim-baovao hafa kosa indray osoloana ireo fantsona simba eto Antananarivo araky ny tetikasan'ny jirama isan'ny fiara-miasa matotra iarahana amin'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy sy ny jirama amin'ny fanatanterahana ny asa miantarandriana. Fantsona simba mirefy 70 kilometatra no osoloana eto Antananarivo. Araka ny tetikasa vaovao totosain'ny jirama iarahana miasa amin'ny ministera ny fanajariana ny tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Hanomboka amin'ny herinandro izao ny fanamboarana ary 10 kilometatra no santarina osoloana amin'ny fatra maromaro eto Antananarivo. Isan'izany ny ao Ambondrona, Befelatanana, Akatofotsy, Andravoahangy, Toamadinikisotra, Ambodiroatra, Antsakaviro, Antanimora, Ambohitsimbina, Ambohitsoa, Andotapenaka fahatelo, Anosipatrana, Mahamasina Atsimo, Ambatobe, Soanerana ary Antsahasoa. Eo amin'ilay fantsona eo anelanelany 100 milimetatra ny savaivony zany ka hatramin'ny 50 aloha ny andohantsika amin'ity voalohany ity. Rehefa aveo zany aorinan'ilay 10 kilometatra mandeha 70 kilometatra dia hitatra amin'ny savaivo samihafa zany izy io na Iova tanteraka ny fanatanterahana ny asa no ny fiara-miasan'ny ministera tompon'andraikitra sy ny jirama. Izany hoe tsy maintsy averin'ny jirama amin'ny loany avokoa ny fodrafitrasa voakitika amin'ny fanamboarana ny fantsona. Io tetikasa io zany dia izay iarahana amina orinasa iray antsoina hoe TRG. Ny fomba fiasa izay apetraka ry zareo dia miainga amina point anankiray no miditra ny milina izay sady manala ny fantsona teo aloha no mampiditra manolo le mametraka n'le fantsona vaovao. Izany hoe tsy mandavaka na manao tranché amin'ny lalana tsy isy ny lavaka lava reny izay mampasika ny mpampiasa lalana sy isika mpanjifa. Ary izay koa dia manala n'le ataontsika hoe fahalotonana na hoe pollution izay ateraky ny fiadinan'ny lavaka. Ankoatr'izay, miditra amin'ny fampidiran'ny jiro ankapobeny ihany koa izao fiara-miasa izao raha toa ka mikasika ny lalana izany. Tsika mpanjifa zany dia manao ny devis ny jirama dia rehefa tonga avy any amin'ny jirama izy dia alefa aty aminay mangataka fangatahan-dalana anamboatra satria mamaky ny lalana ry zareo. Dia rehefa omenay ny autorisation dia misy ny fepetranapetraka famerenana ny laoniny ireny lalana izay novakindreny na io lalam-baovao na lalana efa nisy teo taloha. Dia ireny zany no ezahana atsaraina amin'izao fotoana izao dia napetraka mihitsy no hoe manomboka izao dia isy ny fanaraha-maso akaiky na eo amin'ny zareo jirama na izay atao anatin'ny ministera dia hiara hijery akaiky amin'ny fanatotosana n'ireny asa ireny. Eto zany zay dia anambatra mihery izay atao amin'ny ministera sy ny eo amin'ny jirama mba hamerina ny laoniny amin'ireny asa izay fanapahan-dalana ireny. Isy ankilany lamina petraka amin'ny fandrindrana ny famonoloana ny fantsona. Aritra ora raika hatramin'ny ora iray sy sasany isaky ny fanamboarana fatapahan-drano eo amin'ireo toerana voakasika. Tanjona amin'ity tetikasa ity ny hanatsarana ny tolotra amin'ny famatsinan-drano eto Antananarivo, ny fampihenana ny fahaverezan-drano, ny fanarenana ny trosan'ny jirama manoloana n'izay fahaverezana izay ary ny hikajiana ny lalana. Nanomboka androany ny fivoriana ara-potoana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra andiniana manokana ny tedi-bola fantsiny ampiasaina mandritra ny taona 2024. Sahana amoana amin'ity taona ity ihany koa ny tedi-bola ho an'ny taona manaraka hoy ny ben'ny tanàna. Gaëtan Andriatsilava. Nanomboka androany ary aritra 10 andro ny fivoriana ara-potoana ho an'ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Isan'ny lahadinika amin'izany ny fanitsiana ny tedi-bola ho an'ny taona 2024. Tedi-bola izay tsy natana fiovana firy hoy ny ben'ny tanàna. Momba ny fampidiram-bola dia tsy nipitihanay mihitsy ny taonany ny budget, taolohany ny budget nomany ny fitantarana tany. Zavatra roa ihany novainay tamin'io budget 2007. Misy to vitsivitsy kitihana. Misy tena nasorona, ohatra hoe taxe amina bicyclette zany nasorona. Misy to vitsivitsy novaina.
dia any amin'ny amande koa no nikitianay misy kategoria teo taloha nampitomboana be ilay izy a satria antsika no afaka manatsara ny fitantanana misy zany sary tokony ampiakarina avo avy anisan'izany zao ny dessin industriel tokony 5 millions zany no proposenay taloha izy sambinana 300 millions izay ihany no nikitianay tao anatiny fampidiram-bola. Ankoatra ireo, isan'ny ibana ao anatin'ny ladinika manety ireo andro ireo ihany koa ny fampiasam-bola eo anivon'ny commune. Ilaina ary zava-dehibe ny fanankalozan-kevitra manety ireo andro ireo ho fanatarana ny fitantanana eo anivon'ny commune. Ny budget onaroa na misy fiche technique sy fiche de performance matetika ohatran'ny tena chiffre agrégé ka mino fa mila amin'izay fanazavana izay mila fanakalo hevitra tsika io tsy hoe budget tena hoe io jiafitia fa tena mila nareo izahay anampy anay anatsara ny budget ahenantsika amin'ny ato ampitomboantsika amin'ny ato tsy manino zany fa aloha ifampiresahana no lazavainay aminareo hoe inona marina ny eo anatin'ireo linina maromaro ireo ary inona ny eritreritray hitondrana asa. Nanamafy hatrany ny ben'ny tanàna fa ezahana omanina amin'ity taona ity ny teti-bola ho an'ny taona ho avy. Ny 14 janoary 2024 lasa teo tsy ahivina no lany ny organigramme sy ny fitsipika-naty no an'ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ary izao miroso amin'ny fivoriana ara-potoana anitsina ny teti-bola izao. Manoloana ny fianaky ny tsy mikaretina coronavirus saika maneran-tany efa misy ny fizahana fahasalamana afana misoroka izany eny anivon'ny seramam-piaramanidina etsy Ivato. Misy larina ary zao. Vokatry ny tahotra teraky ny fianaky ny tsy mikaretina coronavirus mandalo fitiliana tahaka ny hita amin'ny sary ireo rehetra miditra ny seranam-piaramanidina etsy Ivato. Fitiliana ny maripana amin'ny ankapobeny, fepetra manokana no raisina ho andreo izay mihoatra ny 20°C ny maripanany. Sanatria ihako misy maripana mihoatra ny tokony izy, mihoatra ny tokony izy tsy nambara zany dia mahatratra 20°C dia misy fizahana fahasalamana manokana ary misy fanontaniana manokana ary indrindra na sanatria ihako ka mitondra ilay sorotra retina ilay olona efa misy hopitaly antifazana azy fanazana. Tsy misy ahina mikasika ny Madagasikara treto raha ny fanazavana, ilaina nefa ny fisorohana mba tsy hiparitan'izany eto amintsika. Ny fisorohana no tena tsy maintsy ezahana ataontsika ary no amafisina ireo mpiara-miasa ireo mpiasan'ny fahasalamana eo anivon'ny seranana anaky 5 manerana ny nosy tsy ny eto Ivato ihany eo fa ny nosy be dia toy izao ihany koa ny any Antsiranana ny any Saintontsika rehetrarehetra izay ny vahiny tany Chine ohatra na tany amin'ireo firenena izay heverina ho misy an'io virus io dia raha vao sanatrika misy sorotra retina aza misalasala fa miazakaza haingana mamonjy tompom-pahasalamana. Natotanisa voaray ny atoandro teo miisa mahery ny 704 amin'izao ireo olona voan'ny coronavirus ny Chine, 80 no maty. Raha tsy ahivina tazo mahery ary titenda ary fahasarotana miaina no fisehon'ny coronavirus. Voatazona atreto ny vidin'ny kilaon'ny drakaka eny an-tsena eny. Manoloana ny tsy fahafahana manondrana any Chine kosa indray nanambara ny pahay toe-karena fa tsy misy fiantraikany goavana amin'ny toe-karena akapobeany izany. Fanadina. $20 hatramin'ny R1. Io no anjifanany kilaon'ny drakaka amin'izao fotoana izao eto Antananarivo renivohitra eny an-tsena. Raha toka fotoanan'ny fisian'ny drakaka izao fotoam-pahavaratra izao, nambaran'ireo mpivarotra fa miakely hatrany ny haben'ny drakaka hiteny an-tsena ankehitriny. Fahavaratra fa betsaka ny orana. Betsaka ny kiraro fa raha andro maina dia tsisy. Miletika miletsy ilay rano dia tsisy. Dia manaraka ilay rano midina foana zany. Alafo ny kilao avy izay. 5 kilao avy lany. Kelikely zao mibetsaka. Lehibe ilay ngedangela isinoa. Fa manina lasa kelikely daholo. Fa tsisika. Antony io ny famiaroan'ny fanondranana
saika miondrana nivelany avokoa ny ampahambetsaka amin'ny drakaka 1.20 cm ny mihoatra. Iatrika amin'ny tsena anatiny sy ny kalitaora ny fanazavan'ny Paitoekarena ny tsy fanondrana Madagasikara be loatra ny drakaka. Dia ngamba tsy dia tena hoe misy fiatraikany be firy aloha fa ny lafy tsara n'le izy dia mety hiatsara ny anatsika satria ohatrany nandeha be loatra ny tatoaty ny exploitation an'le crabe nefa ny io amin'ny resaka environnement zany manao misy contribution izy eo amin'ny resaka protection natao sy ny any fa raha ohatra tsika zany tsy afaka manorana Chine misy lalam-barotra hafa zany zao ohatra hoe Japon atsika zao mbola tsy nandra tany Japon nefa Japon mbola tana larina fahatelo amin'ny resaka tsenana crabe eo ihany koa États-Unis, France. Saivina nanomboka ny 20 janoary teo no tsy mandray drakaka amin'ny firenena hafa Chine isan'izany avy eto Madagasikara. Tato anatin'ny 5 taona farany Chine, France, Éthiopie, Hong Kong, Kenya ary Maurice kosa no isan'ny firenena hanondranan'i Madagasikara ity alizan-drano ity. Tontolon'ny fifidianana kosa indray teboka maro samihafa no nambarany teo anivon'ny safidy nahatonga ny tsy fahatombanana nandritra ny fifidianana communal faranteo na Tsipriza izay entiny Henri Flore. Teboka maro samihafa no nambarany vorona mpanaramaso ny fifidianana safidy fa nahitana lesika mahakasika ny zotra-pifidianana communal faranteo. Tsy fahatombanana ara-pifidianana izay saika hita manerina nosy isan'izany ny fahasarotana teo amin'ny fampitambarana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Eo ihany koa ny tsy fampino fampifanana ho an'ireo mpikarakara ny fifidianana sy ny maro hafa. Ny mahakasika ny fitoriana no manjavozavo raha ny nambaran'izy ireo. Ary ny tena mahavaivay indrindra moa zany dia amin'ilay fitoroana sy fitsarana momba ny resaka fifidianana izay hatramin'izao tsy dia nisy fivoarany loatra zany ny fantanterana azy na io teo amin'ny fitsarana avy amin'ny latim-pandrehana na tonga aty amin'ny fitsarana miady atao amin'ny fanjakana zany dia mipetraka foana ilay hoe na tsy azo raisina mihitsy ireo fitoriana sy fitoroana ataon'ny olom-pirenena momba ny zavatra tsy mety eo anatin'ny fifidianana na hoe azo raisina ilay izy fa lazaina fa tsy mitombona daholo ireny fitoroana sy fitoroana ireny. Ao anatin'izay zany mampanontany tena hoe ilay lalàna mpiarina mandritra ny fotoam-pifidianana mihitsy ny ve no tsy ahafahana mitoroka ny zavatra tsy mety. Raha ny nambarany teo anivon'ny safidy hatrany izay vondrona mpanaramaso ny fifidianana tokony horisoana izy ireo ny fanatsarana ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana mba ahafahana manatsara hatrany ny zotra-pifidianana eto Madagasikara. Rehefa tena fezinao ilay izy dia any amin'ny fanatsarana ny lalàna daholo sy ny fitsipifezana hitondrana an'ilay fifidianana no tokony hitondrana fanitsiana voalohany dia io tsy tokony ho andrasana andray hoe amin'ny 2024 efa andetoko hoe enim-bolana alohan'ny fifidianana amin'ny 2024 zay vao hiazakazaka tsika hifampidinika hanamboatra ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana fa tokony izao zany velesina vidy mbola mafana vao vita ny fifidianana teo hita ny lesoka inona ny zavatra tokony hatsaraina tokony miaraka midinika ny mpiatsehatra ara-politika amin'ny fiasamon'nym-pirenena sy ny tokony andraikitra eo anivon'ny fanjakana ary indrindra tarihany eo amin'ny vao miara-malao tena misana ny fifidianana ahafahana mametrika an'izay lalàna amin'ny fen'ny fifidianana tokony izay sy ny rafitra tokony anatanterana ny fifidianana miaraka amin'ireny fampiarana ny lalàna ireny. Manana andraikitra amin'ny fanatsarana ny zotra-pifidianana ny tsirairay raha ny fanazavana trany ny fanovana sy ny fitadiavam-baolona mahakasika ny fifidianana eto Madagasikara izay tokony hirosoana amin'ny fandiniana azy sy ny fanavaozana ireo teboka izay hita fa misy tsy fahatomombanana. Manao ny fihetsiketsihana ny vahoaka ao amin'ny commune Faratsio manoloana ny fanafoana ny fitsarana ny fifidianana be ny tanàna tany an-toerana takiny izy ireo ny antony marina tsy maintsy amerenana ny fifidianana. Iona saina. Ny tony sabotsy teo ny hetsika vahoaka ao amin'ny commune Faratsio izay mangata-panazavana ny amin'ny antony nanafoanana ny fifidianana be ny tanàna tao amin'ity commune ity. Teny an-dalambe ireo vahoaka nilanja sora-bavety namakivaky ny tanàna.
nanambara nisy olotenan'ireto vahoaka fa hitoy hatrany izao hetsika izao mandra-pivoahan'ny marina tamin'ny fifidianana farantio. Isan'ny mampimetra-panontaniana ny mpifidy any an-toerana ny amin'ny hoe nahoana ny tsy naverina ny fifidianana ho mpanolotsain'ny tanàna fa ny fifidianana be ny tanàna ihany. Ny mpanolotsain'ny tanàna izay nahazahoany ny IRK toerana telo ihany koa ny amin'ny antoko malagasy miara-miainga ary iray ho an'ny antoko tim. Raha tsy ahivina nampiakatra ny raharaha eny amin'ny filan-kevim-panjakana ny kandida avy amin'ny antoko MMM izay tsy afa-po tamin'ny fanapahana navoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana. Andrasana araka izany izay ho fanapa-kevitra ivoaka. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika orina zay ny atatsika mahakasika ny permis biométrique eo ihany koa ny toy ny raharaha kromita malagasy rehefa avy eo ary. Gouty manilitra anao? Gaufrette anankiray. Avy eo misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola ampiana crème. Dia gaufrette iray farany mikarepy kely. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gouty. N'aiza n'aiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème azy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Vaovao, tellement Wikif plus 4G, la finday intelligent 4G, efa misy WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, zay azonao amin'ny alala système iOS. Zay ihany, fa misy appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, misy Bluetooth, hotspot Wi-Fi koa, afaka izaranao connexion, ary ny batterie mahatanjaka mahatratra amin'ny 3 andro dia zao. Zany rehetra zany, amin'ny vidiny 79 000 ariary TTC monja. Manatona aingana Telma Shop. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nanomboka androany ny fanoloana ireo permis biométrika osika izay nivoaka nanomboka ny taona 2024. Efa misy ny lama sy ny tety andro napetraka araka ny noty izay nivoaka ny faha-1 amby 20 janoary lasa teo. Isan'ny angatahana amin'izany ny lettre d'engagement isorohana ny osika. Yves Richard. Nanomboka androany ny fanoloana maimaimpona ny fahazon-dalana mitondra fiarakodia biometrika tsy ara-dalàna. Nivoaka nanomboka ny volana novambra 2022 hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra 2022 araka ny noty 7 tsipika mid/G navoaka amin'ny ministeran'ny antany sy ny fitsinja ara-pahefana ny 1 amby 20 ny volana janoary lasa teo. Ny fahazon-dalana mamily miafara oatra no hanomboana azy araka ny tety andro sy ny fandaminana napetraka. Raha ohatra kosa ka misy an'ileo kategoria izay hitakina visite médicale ny olona anankiray dia jerenay aloha hoe lany daty ve ilay izy sa tsy lany daty. Raha tsy lany daty ilay kategoria dia efa afaka manolo maimaimpona sahady izy. Raha ohatra kosa hoe lany daty ny kategoria dia ka mbola tsy mahatratra ny 90 taona ny mihoatra izy. Izay soloana maimaimpona nireny olona ireo rehefa manome an'ilay visite médicale dia tsy maintsy hitakinay ny visite médicale ary tsy atizy no manolo anazy fa any amin'ny faritany Ambohida. Ny faritany Ambohida nefa izy tsy maintsy mandoa an'ilay sarany 38 000 ariary indray. Eny amin'ny centre immatriculateur annexe ankadimbahoaka ny fanoloana ny fahazon-dalana mamily biometrika. Ankoatra ny permis original, ny kopian'ny kara-panondrom-pirenena voamarina sy ny taratasy fanamarina ponenana. Isan'ny fanovana ny fangatahana ny taratasy fiantohana ara-dalàna na ny lettre d'engagement iarovana amin'ny osika samihafa. Nisy tambazotra izay efa fananao osika nyreto permis de conduire tamin'ny herintaona. Izay indrindra manko no ilaivantsika an'ity mameno an'ity lettre d'engagement reto ity. Dikan'izay mety isy trangan-javatra toy izao ny aty hoe misy permis mitovy numéro ohatra tonga aty aminay ity. Anjaranay ny mijery ary manamarina hoe raha misy ato ity izay mitondra n'ity larana numéro ity ny tena tompony ity numéro ity. Dia izy zany izay amin'izay fotoana izay zany dia izy no tompon'ilay permis ary omena anazy ilay maimaimpony fa ilay anankiray mitovy dia mialatsiny fa tsy azo permis avy eto aminay eto mihitsy izy.
misy arak'izany ny tety andro napetraka andrindrana ny fanoloana ny fahazon-dalana mamily biometrika araka noty navoaka amin'ny ministerany an-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Voalohan'ny fahazon-dalana biometrika miafara amin'ny ohatra ny enim-bolana voalohan'ny taona 2024, ny enim-bolana faharoan'ny taona 2024 ho an'ny miafara amin'ny ray, enim-bolana voalohan'ny taona 1 ho an'ny miafara amin'ny roa, ary ny enim-bolana faharoa ny miafara amin'ny telo. Enim-bolana voalohan'ny taona 2024 ho an'ny miafara amin'ny 4 sy 5, ary ny enim-bolana faharoa ny miafara amin'ny 4 sy 7, ary farany fahazon-dalana mamily biometrika miafara amin'ny 7 sy 9 azo tanterahana ny enim-bolana voalohan'ny taona 2024. Taorina ny didim-pitsarana izay navoaka ny paky ny sabotsy lasa teo mitakina nokafana fanadadiana ho an'ireo rehetra tomponatoka tamin'ny izany ny fianakavian'ny tale generalin'ny orinasa kromita malagasy teo aloha. Ivy Richard. Tokony ho tohizana hatramin'ny farany ny fanadihadiana momba ny raharaha fanodikodinam-bola raika amin'ny 100 ariary teo anivon'ny orinasa kromita malagasy. Raha efatra treto nahiditra ponja vonjamaika eny an-tany mora taorian'ny didim-pitsarana. Navoaka amin'ny paky ny sabotsy lasa teo ary isan'izany ny tale generaly teo aloha. Tsy nahenom-peo ny fanenjehana ny tomponantoka tamin'ny fanomezana baiko. Toy ny filoha mivady teo aloha ery sy voangy Rajaona ary Mampianina ary Henri Rabarinjaka. Ny fanatanteran'izany no andrasan'ny fianakaviany ny tale generaly ny Kraoma teo aloha amin'izao fotoana. Izay zany mba angatanay hoe tokony mba atsonareo olona voatontonina any naniraka reo raha ohatra ka possible raha mbola tratrantso ohatry zareo fa raha ohatra izy tena toe bonne foi ka tena hoe tokony responsable amin'izay zavatra nataony dia tokony mba farafaratsiny izy mitemoanie hoe marina nge zany na ohatr'izao nge zany fa matoa izy miletika any za tsy miteny hoe ratsy saina izy na de mauvaise foi izy fa izy sy nieritreriny zany dia anazy zany fa ny fantatra fotsiny aloha zany hatramin'izay zany le olona hoe voasambotra ry dia presque mpanatanteraka fotsiny zany fa ny commanditaire zany galabina tsara soma tsara. Mbola andrasana ny toy ny famotorana sy ny fanadihadiana momba ny raharaha Kromita malagasy. Aorian'ny fahenina ny volana febroary ho avy izao no iverina eny anivon'ny paky 17 hektara ny raharaha araka ny loharanom-baovao hatrany. Lafo hafa kosa indray miisa 420 ireo mpampianatra ny tolorana contrat de travail teo anivon'ny sekoly fampianarana teknika sy fampiofanana arakasa teto Analamanga. Mbola isy ihany koa ny andiany faharoa amin'izay fizarana contrat izay. Kaiton Andriatsilavo. Mitohy hatrany ny fizarana contrat de travail na ny fanaraha-piarah-miasa eo amin'ny ministera sy ireo mpampianatra voaray ho mpiasa-panjakana. Androany, contrat de travail miisa 420 no nozaraina tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny lycée technique commercial Lampefilo. Nangarahara tanteraka ny fandraisana mpiasa-panjakana farany teo hoy ireo mpampianatra izay nanolotra fisaorana ny ministra tompon'andraikitra. Tamin'ny fotoanandro izay nahadepute ny ministrantsika satria nahita sirariny izy tamin'ny fandraisana mpiasa-panjakana tany amin'ny faritra izay niadidiny mahadepute azy dia tsy nanaiky lempenana izy tamin'izany fa niady hatramin'ny farany ny amin'ny hisiny rariny ary raha voatendry ho ministra izy dia faly ny tenanay satria voatendry ho ministra ilay miady ny hisiny rariny ka mahafapoa ny fomba fiasa izay natao satria nataony ampahibe maso ny fandraisana mpiasa-panjakana dia tanteraka sy lavorary ilay mangarahara ka raha izany tompoko no mitoy dia angamba sy hananasa ny any amin'ny rafitra izay miady amin'ny kolikoly. Miisa 13 ireo mpampianatra voaray ho mpiasa-panjakana amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa faritra Analamanga. Andiany voalohany ireto nozaraina contrat ireto. Mbola isy ny fizarana ho an'ny andiany faharoa afaka herinandro. Ny critère dia ampahibe maso dia mitovy daholo eraky ny Madagasikara zany dia fijerena ny ancienneté, ny spécialité ao amin'ny teknika, ny spécialité ny premier voalohany dia zay vao mandeha ny diplôma dia ny ancienneté dia ohatrohatr'izay zany no nitsolovana nangalaina an'ireo mpiasa rehetrarehetra. ECD misy mpiasa eny anivon'ny établissement technique. Zay le ECD ny vacataire rehetrarehetra no mpampianatra. Misa 900 ny ECD sy ny vacataire amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa
voaray ho mpiasa-mpanjakana manerana ny nosy ho an'ny taona 2024. Manodidina ny 700 amin'ireo ankehitriny no efa nizarana contrat de travail amin'ny maha mpiasa-mpanjakana azy ireo. Taorian'ny feo miele tamin'ny tambazotra tserasera mahakasika ny tranga fanolanana zaza tsy ampy-taona teny Ambondrana nataona mpitandron'ny filaminana ny zoma lasa teo. Nitondra fanazavana teo anivon'ny ministera tompona ndraikitra foana mpanazavana. Ny apetraka fotsiny aty am-piandohana zany dia ny ministera ny filaminam-bahoaka tsy mijery hoe polisy ve sa tsy polisy izay navanjo. Zay zany no apetrakatsika ny aloha atreto. Io tsy hoe satria polisy io dia ho takotakomana. Ka raha manginy izahay ao anatin'izay dia misy dikany anankiroa. Na izahay te hiaro an'ilay polisy, na izahay te hanafina an'ilay polisy. Noho izany ialana amin'izay aloha dia tsy maintsy miteny izahay hoe eto ny stady misy anay. Tsy maintsy mampafantatra ny vahoaka izahay hoe nanomboka tamin'ny voan'iny vaovao iny efa nisy fikarohana. Isy ny rotsakorana ny eto avoatany ny alatsinainy hatramin'ny alakamisy ho avy zao ny hariva sy ny alina na tsiprin'izay zay etiny Sarobity. Raha ny vinavinana ambarany teo anivon'ny sampanampamantatra ny toetry ny andro, iandrandra rotsakorana raha ny eto Analamanga manokana ny tapany hariva sy ny aliny alatsinainy hatramin'ny alakamisy. Azo vahana ny tsioka avy any Atsimo Atsinanana manomboka ny zoma izao. Iamaina kosa araka izany ny eto amintsika manomboka ny zoma hatramin'ny faran'ny herinandro. Raha ny vina amin'ity herinandro dia avintsika ity indray aloha raha ny tapany voalohan'ny herinandro zany hatramin'ny alakamisy androandro atsika eto Analamanga manokana dia saika hoe miandrandra rotsakorana hatrany aloha hatramin'ny alakamisy ny tolakandro na fiafaran'ny tolakandro mankany amin'ny alina any. Any amin'ny zoma kosa indray manomboka zoma manomboka mahazovana tsikelikely ny tsioka avy Atsimo Atsinanana, izany hoe memaina indray zany aloha sika manomboka amin'ny zoma mankany amin'ny faran'ny herinandro. Itsika eto amin'ny faritry ny afovoantany sy ny any amin'ny faritra avaratra ny rehefan'ny Madagasikara izany hoe any amin'ny faritra Diana morotsitraka Sofiasy Boeny iny no misitraka izay orana tandrifindraona mety arahakotrika izay. Fa ny morotsitraka Atsinanana sy ny ilany andrefana zany hoe faritra Menabe, Atsimo andrefana, faritra Androy, ny faritra Atsinanana sy ny Analanjorofo iny morotsitraka Sava dia saika hoe maina aloha amin'ny ankapobeny. Hatramin'ny faran'ny herinandro. Tsy ahina ny mety isian'ny fiforonana rivodoza ho amin'ity herinandro ity, araka ny nambarany teo anivon'ny sampanampamantatra ny toetry ny andro hatrany. Alohan'ny sarana averina aminao vaovao songadina tamin'ity alina ity. Isokatra rahampitso ny fifamoivozana ny RN44 ary ny alakamisy ho avy zao ny RN3 avotana ny volovary Tsimbanindrano ary sy vedette rapide amonjy ireo olona mbola tavela anaty rano. Ireo ny tapaka taoriana ny fandalovan'ny pré-ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo ministra telo nanotrina azy tany aloatra. Hosolona ireo fantsona siba eto Antananarivo araka ny tetikasan'ny Jirama, isy ny fiara-miasa matotra iarahan'ny ministera fanajariana ny tany ny toram-pinenana ary ny asa vaventy sy ny Jirama amin'ny fanatanterahana ny asa. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara dolo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.